Nanoratra tao anatin'ny pejiny Imbalay ka hoy izy hoe tena hendry ny vahoaka malagasy hoy izy. Nilaza Imbalay tao amin'ny pejiny fa mitaha amin'ny firenenkafa dia hita fa tena hendry ny vahoaka malagasy. Izany hoy izy dia tsy midika fa tsy afaka mitaky ny zony ny tsirairay izay mila izany. Ho anareo izay mikasa hitaky izany hoy izy dia tandremo sao voasariky ireo pikaramanady. Tandremo manimba sy migafy olona ary tsy misy tehikorontana itsony eto fa ataovy kosa miady amin'ny tsirariny hoy izy hatrany raha nanoratra ny tao anatin'ny pejiny. Tsy vitsy ary toy ny fatao mahazatra moa dia hizara zavatra betsaka isika atao anatin'ity video ity fa mialohany hidirantsika amin'ny zany zava-drehetra izany dia entanina toy ny mahazatra foana ianareo abonné ny chaîne antsika ary asio j'aime ny video indrindra azadino ihany koa ny mametraka ny komantera ndeha aloha hidirantsika vetivety izany fanaovana abonnement izany mialohany hirsoantsika amin'ny resaka zay ataontsika. Ndao ary tompoko lahy, ndao ary tompoko vavy, abonné vetivety ary ny chaîne antsika. Ireto sary hitantsika ireto moa dia fionana ara-diplomatika manandanja indrindra ankehitriny ny fivoriam-bean'ny firenena mikambana hoy ny filohan'ny Repoblika Andry. Fotoan-dehibe ahafahana mitondra ny feon'ny Madagasikara manoloana ireo firenena rehetra ihany koa hoy izy. Nandefa hafatra ihany koa ny filohan'ny Repoblika ny hoe mandray anjara amin'izany eo anilan'ny ireo mpitondra fanjakana maneran-tany isika anatin'ny lohahevitra hoe mahomby miaraka ary 20 taona ho an'ny fampandrosoana ny fandriampahalemana sy ny zon'olombelona. Manamafy ny toerany sy ny anjara birikiny amin'ny fametrahana ireo soatoavina iresan'ny izao tontolo izao ireo i Madagasikara. Amin'ny mahafilohany Sadek dia manana adidy ary vonina ihany koa hampiroborobo ny ilany atsimon'ny Afrika hitondrana ny fampandrosoana tena andraindray-ponina. Ireo moa isan'ny soratra izay nosoratany filoham-pirenena ny androan'ny tao anatin'ny pejiny ka zareo kely aminareo ankafaliana sy ankaravona. Rehefa voalazantsika moa ny mikasika an'izay dia ndeha harisika hilazany zavatra hafa manaraka indray. Amin'izao fotoana izao moa dia anisan'ny malaza ny mikasika ny fihetsikehtsehana izay ho tanterahana rampitso ary maro ihany koa ny mametra-panontaniana hoe inona ny zavatra mety hitrangany amin'ny rampitso. Ny mpiaino vaovao moa dia manatongilany-tsofina ary ny mpijery vaovao dia tsy miala eo ambodin'ny fahitalavitra manaraka ny zava-misy fa ny androandroany dia efa raikitra ny mpitondra fanjakana manomboka ny fihetsikehtsehana. Anisan'ny somary nahagagany maro rehefa manao fihetsikehtsehana ny mpomba fitondrana dia tsy mila mangataka autorisation ary tsy mila mangataka alalana fa tsy misy emoregy. Efa mandeha ny fizaram-bola aminona afo hoy ny loharanom-baovao izay nambaran'ny Kolo TV Madagasikara. Araka ireto sary hitantsika ireto moa ny fihetsikehtsehana izay ataony ireo mpomba fitondrana. Manoloana ity fihetsikehtsehana izay ataony mpomba fitondrana ity moa dia nilaza ny heviny ihany koa Izoko Poly. Nilaza moa irosiny hoe FBI fausse bonne idée hoy izy. Asain'ny reprise scolaire midina andalambe ny mpivavatra mitondra sora-baventy eny amin'ny Arabeo, tsy misy manakana, tsy misy misambotra ary tsy misy mirombo. Bravo hoy ity solombavam-bahoaka teo aloha ity fa dikany dia afaka midina andalambe mitondra banderole dia mitaky izay takiany dia tsy misy manamerda, tsisy misakana, tsisy misambotra koa ny hafa. Merci ki hoy izy dia merci prise scolaire avolenta be ilay fanomezana exemple. Izany moa ny fanambarana izay nambarany Izoko Poly tao anatin'ny kontiny androany manoloana ity fihetsikehtsehana izay ataony ireo mpomba fitondrana ity. Mikasika anihetsika izay ho tanterahana rampitso izay moa dia ny vahoaka ny Toliara efa vonina ihany koa ny amin'ny izany. Efa vonina ihany koa ny vahoaka ao Toliara ho anihetsika izay ho tanterahana rampitso araka ny fanambarana izay nataony ireo solon-tena avy amin'olon-tsotra fikambanana sy antoky samahafa ny androany. Tao anatin'ny io fanambarana io moa no nahafantarana ny hoe eo amin'ny Stati Monjajona amorindriaky ny fotoana manomboka amin'ny 7 ora maraina izay itaomany izy ireo ny vahoaka ny Toliara tsy ankanavaka hanatevin-daharana ny hetsika fitakina ny rariny sy ny hitsiny eto amin'ny firenena. Hetsika madio sy ampilaminana no atao ka manetra ireo manam-pahefana izy ireo mba hitandro ny filaminana mandritra ny fotoana io fa tsy hampiasa hery ho famoretana ny vahoaka
vahoaka madinika. Efa nandefa taratasy fangatahana alalana amin'ny OMC any amin'ny prefecture moa izy ireo ny andro omaly alarobia 13 septambra 2024 saingy tsy mbola voavaly hatramin'izao ary nambaran'izy ireo ihany koa fa ny olona nandray ilay taratasy dia tsy nanaiky ny hanao accusé de réception araka ny toromarika voaran'izy ireo avy amin'ny lehibeny. Na izany aza dia tsy hiemotra fahiroso amin'ny hetsika hatrany ireo vahoaka leo fahasarotam-piainana, leo fandrana, leo kolikoly sy ny sisa tsy voatanisa. Ohatra reny mitsena Barea ireny rampitsy hoy Ronaldo izay nilaza fa ho avy iaraka amin'ny vahoaka leo any ilay fahatapanjiro ihany koa i Ronaldo ilay mafanafo amin'ny fanohanana ireo ekipa pirenena raha ny nambarany tao amin'ny pejiny. Noho ny délestage dia simba ny sakafo tehirizina ary mivadika poizina, betsaka ny fahita lavitra mipoka, tsy misy zavatra mandeha amin'ny laoniny intsony hoy izy hatrany. Hiaraka amin'ny vahoaka hitaky ny zony ampahamarinana ihany koa ny tenany fa tsy miaraka amin'ny mpandroba ary tsy manao politika izy. Jereo ilay sosialim-bahoaka hoy hatrany nambarany. Noho ny farany moa dia nanambara ity mpakafy baolina kitra ity ny hoe marina ny any baba izay nitarika bidon satria marary ny tsy fisiany rano. Rehefa tapaka ny jiro tsy misy sakafo miditra amin'ny ireo cybercafé ny mpanao volo sy ny sisa. Vahoaka mitaky ny zony toy ny any Frantsa sy firenena hafa no ho isy rampitsy hoy ny nambarany. Fa ny androany kosa dia nazava ny fanambarana izay nataony Sena, fifidianana no hakana fahefana fa tsy fanonganana hoy ny Sena. Nilaza manameloka ny fiketrehana korontana ataony mpanohitra sy ny fandranitana adimpoko ny Sena tamin'ny fanambarana izay nataony ny androany. Miharahary hoy ity androm-panjakana ity fa tsy fitadiavam-baolana no takiny izy ireo fa fanongana mpanjakana. Nilaza ihany koa izy ny hoe raha resaka olana jiro sy rano dia efa hita soritra mazava ny vahaolana arosony fitondrana ka amin'ny alalan'ny fifidianana ihany no akana fahefana ara-pomba demokratika fa tsy eny andalambe amin'ny fanonganam-panjakana hoy ny Senara nilaza ny androany. Fa ny gouvernoran'ny faritra Analamanga kosa dia nilaza nahazo fandrahonana ihery Rasoamarimaka. Nanambara ny gouvernoran'ny faritra Analamanga fa nahazo fandrahonana anatin'ny tambanjotrany sosialy, voalaza fa tsy izy ihany fa vady amanjanany ihany koa tafiditra anatiny izany. Manolonany izany moa dia nilaza ny tsy maintsy hiaro-tena noho ny izany ity farany. Manaraka ny fandaminana napetraky ny prefeny antoko TGV hoy ihery Rasoamarimaka ka tsy maintsy najanona ny fivoriana izay kasain'izy ireo hatao ao amin'ny roksy. Noho izany hoy gouvernoran'ny faritra Analamanga dia tokony hanao toy izany ihany koa ireo mikasa hitarika olona rampitso mba hisian'ny filaminana hoy hatrany ity gouvernoran'ny faritra Analamanga ity raha nanambarany hivin'ny androany. Araka ny hitantsika amin'ny ity sary ity moa dia toy izao no hita teo amin'ny fiampitana anoloanany anterimeran-doha olona anosy ny androany maraina. Tompoko vavy sy tompoko lahy, zay ihany koa no namarana ny videontsika koa dia mankasitraka anareo na vitany heno hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo foana ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsaka ato misesisesy zay fa tsy halavena ny resaka hametra veloma izay veloma vetivety fa tsy hoy akory veloma mandrakizay amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy veloma ary tompoko lahy veloma tompoko vavy gaby oye tsao amin'ny manaraka indray eo.